Iroso avy hatrany amin'ny fisariana ny laharan'ny candidat tsirairay anaty bileta tokana avy isaky ny commune izay irotsahan'ny vomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana aorian'ny famoahana ny lisitra ofisialy amin'ny 9 oktobra noho izany no fantatry ny candidat amin'ny fifidianana communal ny laharan'izy ireo ao anatin'ny bileta tokana araka ny fanazavan'ny sapan-draharany serasera eo anivon'ny vomiera pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny CENI dia ny 9 oktobra no amoaka ny lisitra ireo candidat voafantina ny eo anivon'ny CENI. Nizara roa ny firaisan-kina ao Mahajanga samy manana ny kandidahany amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao Renivohitra Boeny ao ny prositeny sy ny atoko hery vaovao an'i Madagasikara izay isan'ny mpandrafitra ny vovonana firaisan-kina nanapa-kevitra i Rivo Rakotovao ny rotsaka amin'ny anaran'ny atoko HVM amin'ny fifidianana ny 1 Desambra zao rehefa notoriany sy teny Randriana Solonyaiko tany amin'ny vomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI fa tsy nahazo alalana tamin'ny firaisan-kina ny firotsahany etsy ankilany ny prositeny ihany koa dia manana ny kandidahany izay tsy iza fa i Fabien Rabezafy. Ny fampitomboana ireo sidina mivezivezy isan-kerinandro no anisan'ny singa iray ahafahana manatratra ny tanjona napetraka amin'ny fampitomboana ny isan'ny mpizahatany mitsidika Madagasikara raha ny voalaza ministera ny fizahantany sy ny asa tanana. Noho izany dia sidina miisa manodidina ny 500 isan-kerinandro no kasain'ny ministera ho tratrarana raha ny famoaham-baovao nataon'izy ireo. Nambara ministra Deoa Viviane fa mila atao manara-dalàna ireo sidina ary mila amboarina ihany koa ny tolotra anatiny mba hampitomboana ny isan'ireo mpandeha. Ny tanjona dia ny anatratra ny mpizahatany miisa 2 tapitrisa amin'ny taona 2024. Nisy moa ny fionana teo ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ramonjavelo Valery sy ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana omaly alatsinainy. Nanomboka omaly alatsinainy alina ny asa fanarenana ireo mpandalana maro eto Antananarivo Renivohitra tanteraha ministera ny asa vaventy ho fanomezan-tanana ny commune Antananarivo Renivohitra. Vinavinaina ho ampahandalana mandidina ny 20 izay tena mampikaikaika ireo mponina noho ny fahasimbany sy ny fitohanany fifamoivoizana no asy-panamboarana. Aharitra eo amin'ny 2 volana eo ny asa ao anatin'ny fotoan'ny maintany. Mandrisy ny alina no anatanterahana ny akamaroan'izany mba hitsinjovana ny mpampiasa lalana araka ny nambarany ministra tompon'andraikitra. Tsy maintsy isy ihany anefa ny fanelingelena nateraky ny asa ka miantso ny rehetra izy mba hanaraka ny fandamina napetraky ny tanàna Antananarivo. Mandidina ny 13 tapitrisa eo ireo ankizy latsaky ny 15 taona vita vaksiny amin'ny lefa-kozatra nandritry ny ilay hetsika fanaovana vaksiny miaro amin'ny lefa-kozatra faobe andiany faharoa natao ministera ny fahasalamam-bahoaka ny volana Jolay teo. Mikarakara hetsika fanaovana vaksiny miaro amin'ny lefa-kozatra andiany fahatelo indray ny ministera amin'ny 15 hatramin'ny 16 Oktobra zao. Ankizy aotra hatramin'ny 5 taona no kendrena atao vaksiny mandritra ny ity hetsika ity. Misy ihany koa ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny mandritra ny tietsika ity.